fokotany andambo sabotsinameana jiolna 5 nafika ankizy iray 3 taona maty lasa ny vola 10 tapitrisa fitantanana ny firenena mila apetraky ny mpitondra ny rafitra ny ainga tamin'ny tolony hoy ny randrana sindikaly fiainam-pirenena mila apetraka ny tondro zotra mazava hitondrana ny fanavaozana hoy pastora dokter Varmanana. Manatra ny fiarabana tompoko lasy sy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasona ampanajana izay anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Pejiny sosialy avy hatrany no isataratsika ny fampahalalam-baovao fotsy ho an'ny taona fambolem-bary ity taona ity ho an'ireo fokotany 5 ao amin'ny commune Talatany Vonondry izay voakasiky ny tetikasa lalambe migodana tototry ny antsanga sy ny ranontany vokatry ny tsy fanajan'ny orinasa ny fenitry ny asa ny tanimbary manodidina ny 10 hektara mahery izay fotom-piveloman'ireo mponina manay araka izany ireo mponina fa tsy isy sakafo hoanina intsony ary ahina ny itokanany fokotany sasany manoloana ity raha ity makasika ny resaka fahazahoana sakafo raha ny faneho-kevitra hatrany efa maro ny fitaraina nataon'izy ireo saingy tsy nahitam-baholana hatramin'izao raha ny faneho-kevitra hatrany tatom-baovao ny Ando Miaratina eo amin'ny sarotsindratsary ny tahiriny aina. Tototry ny atsanga sy ranontany avokoa ny tanimbary sisa tavela tsy lasa lalana amina fokotany 5 eto Talata Volonondry voakasiky ny tetikasa lalabe mikodana. Roa taona ny sesy izao tsy afaka nanao ny asa fivelomany ny mponina vokatry ny tsy fananjany orinasa miandraikitra ny tetikasa ny asany amin'ny fametrahana famohan-drano tsy mifanaraka amin'ny zava-misy ny antoerana ka mitraika amin'ny vantana amin'ny fiarian'ny mponina analiny. Taona fotsiny ny fambolem-bary tamin'ity satria tsy afaka namboly mihitsy ireo tantsaha raha toka efa mamokatra hatramin'ny 50 taona farafakely ny 100 taona ireo tanimbary voakasika. Ty zao dia takakitsika ty io ny tena sopotra ambony miadana tsy manana fambolem-bary ambony miadana ratsy io nefa eritrereto fa tamin'ity taona ity tsy namboly vary ambony miadana inona zany no an'le mponina ambony miadana amin'izao fotoana izao tato ambany tsy nanana ambony miadana tato koa fa tamin'ny herintaona nefa niloboka tsy namboly vary hatramin'izao mbola tsy mamboly vary. Inona zany no an'le mponina eo aminay ka mba mitaraina aminareo fitondrana isan'ambaratoko zahay fa tena vonjeo mponina aty faritra ambony miadana sy amboly fa tena mijaly amin'ity lalambe migodana ity tsy avy amin'ny eny natonga ny rano be avy amin'le lalana ataony dia tsy tavavoaka dia tsy voan'ny atsanga ho ny farano tsy atsanga zany io nefa avy amin'ny mahatonga an'io. Efa maro ny fitarainana nataon'ireo mponina saingy toa antso anefitra izany ho ny fanamafisana tsy mifankahazo ihany koa ny resaka eo amin'ireo mponina voakasika sy ny orinasa vahiny ka manamafy ny fahavoazana. Dia dobolana amin'izay hoe fokotany 5 zay zany zao vao daholo etỳ farany misy zany zao atao hoe raha hita masika eo tsy efa ahita ambany tsy ery ambony tsy efa tonga hoe 10 hektara farafahakeliny mba tsy efa anambany ihany anambony rehetrany tambarin'olona zao la miova le trajet to tsy natsanga dolodona rehefa nantsio fa mana hektara zany dia mitarainy any olona teny amesako reto foana zay fa misy tompona ndraiky na environnement fa tsy vaky loha zany izy raisiny fotsiny zavatra na hoe teneninao fa daonga mali satria teny egyptiana sarotra be tsy mifankahazo dia adika teny zavatra hafa nataony any. Efa misy ny fandraisana fitarainana natokana ho an'ireo mponina eny amin'ny fokotany sy komina momba ity tranga ity ho nisy fokotany asaingy leo ny olona ny amin'ny sy fahitana ny rariny ka tsy misy mametraka fitarainana intsony. Ny olona moa zany misy moa ny cahier d'alliance napetraky ny orinasa ao amin'ny fokotany sy eny amin'ny komina ary efa natenenina tamin'ny olona moa zany hoe izay fitaraina rehetra fa leo moa zany ny olona dia tsisy manoratra an'ilay satria mitaraina foana fa ohatrany tsy dia misy fiatraikany loatra any amin'ilay tompona andraikitra zany ilay izy dia lasa tsisy manoratra an'ilay cahier d'alliance mihitsy zany ny olona fa mipetraka fotsiny eo amin'ny nivonay fokotany ilay izy raha namanetany olona zay hoe soraty alefa any amin'ny tompona andraikitra ny fitarainantsika dia zay moa valiten'ny olona hoe leo zay fa mitaraina foana zay fa tsisy boka. Misy amin'ireo fokotany voakasika no ahina tokamona tanteraka vokatra ity tranga ity ankoatra ireo trano efa nirodana tsy afaka mamoaka vokatra ihany koa ny tantsaha no ny faratsian-dalana simba vokatry ny fivezivezeny ireo fiaraben'ny orinasa manao ny tetikasa tsy misy fanamboarana nefa izany hatramin'izao ihany koa tsy mbola misy resaka momba ny fanonerana ireo mponina tamin'ny fakanany taniny na dia efa nisy aza ny fampanantenana natao azy ireo.
lalana ety aminay ety raha tsy amboariny akory nefa ny camion nivezivezy eo a zao raha hitanareo zao fandeha lala tapaka maninona camion vezivezy ny aty fivoahan'ny vokatra ty aminay aty resaka tongolo sy nama zany a sahirana mihitsy ny saretina tomobile nefa ny zay camion zareo mandalo amin'ny lalana io de tsy mba amboariny akory ny lalana tsy mba kilolo akory tsisy fiarahamonina mihitsy zany am'ireo samy pretre eo aminay raha-panantena mako zareo tavoanao an'io lalana be mipodany ty ohatry ty fa izy rehefa andriana fanoerana ny vidina tany io hatramin'izao mbola tsisy nanome vola izy nariariary zany a le tany efa voatototra tsisy vola tambarindreo mbola io na afisiny amin'ny rano be io very fanambola velona araka izany ireo tantsasy ny pony ety an-toerana raha matahoratra no asetry azy ireo rehefa manao fitakina amin'ny fisitranany zony izay moa zany raha nitaraina foana hatramin'izay a de vo mitangorongorona kely eo vahoaka misy ohatran'izany de toa dangalana zandarma zay nefa manambara hoe tsy anankirota zay fa hitady ny fampiresaka de nyresaka atao nefa ny avy eo a resaka tsy mifanandrivo satria izay tsy mahiteny eziptianina raha no lazainay aty mivadika ho arian'ny eziptianina everina hoe nibe ny tanàna mpisolo-toerana ho talata volonondry fa mety ho ny fanadihadiana mialony ara-tontolo ihany ny izay tokony atao mialonana tanterana ny asa no tsy voazaka nitarika ny olana manao antsoava araka izany izy ireo miantony tompona andraikitra idiny ety fotony ijery sy andray andraikitra eo amalona ny fahoriana izay manjady amin'ny mponina nisy ny fifampiresana ka nampanantena ny orinasa voakasika fa anondra ny fatiantoka tamin'ny tsy fafananam-boly tamin'ity io ihany koa ny fijerena ny sosialy ny mponina orinasa samykirety zay mpanatanteraka ny asa ary namin'ny tokony zareo moa zany any amin'ny fanonerana ny fatiantoka amin'izay tsy fafananam-boly vary zay tamin'ity taona ity de eo ihany koa ny fanaovana ny asa sosialy izay anairanay amin'ny zareo an-trano moa ny anatanterahana ny bokin'andraikitra zay efa ny fanomezana talohan'ny anatanterahana ny asa zao zavatra zao no natao zany a mba entina anairana indrindra andraisana fepetra sy andraisana andraikitra ary vahaolana faran'izay malaky vahaolana maharitra ihany koa indrindraindrindra mba isitrahamponina ny sy ahafahan'ny mponina mivelona malalaka amin'ny andavanandrom-piainana tonga nidina ifotony teto amin'ny kominy talata volonondry nisy olombavambahoaka na avaradrano avitra andriamosa sy ny mpiara-miasa aminy omaly rehefa navoray ny fitariana ny romponina avy eo amin'ny fokotany ambolo ambomiadana sy ankady vorobe ary antsamaro makasika ny olana nateraky ny tetikasa autoroute amin'ny fambolen'izy ireo nisy araka izany ny fianona ny fitariana ny romponina sy ny fidediavana vahaolana niaraka tamin'ny fiadidiana ny kominy talata volonondry notariny be ny tanàna mpisolo-toerana sy ny lefitra voalohany ny zandarmeria ary voanivo ny orinasa samykret izay orinasa miandraikitra ny fanatanterana ny tetikasa andrasana ny toy vao makasika ny trangam-piarahamonina sy ny tsy fandriam-pahalemana kosa indray ankizy lahy telo amby folo taona maty voadaroka sy notifirina andiana jolahy ny rongo fitaovam-piadiana nanafika tokantrano iray teny amin'ny fokotany andobo komina sabotsinamehana alina lasan'izy ireo ny vola folo tapitrisa sy ny findainy ireo norobaina niezaka ny famonjy ny mpiarahamonina saingina paritakirejolahy tamin'ny alalan'ny pobasy izany fandroany tamin'izao no efa nisy nanafika ity tokantrano ity ka izao nahafatesana olona izao efa eo ampelantanany mpitandro ny filaminana ny raharaha ikaroana irejolahy ireo raha ny fampitambo voaray nanamafy ny antso anamafisany fandrindrana sy ny tsy fandriam-pahalemana eny antoerana kosa ny solombavambahoaka na varadrano sy ireo amponina eny antoerana isoroana ny tranga maonena atahaka izao tato baovao ny andro miaratina sasina tsara ny tahiriny aina atrany
tokony ho tamin'ny iraky ambin'ny folora alina notregnan'ny fanafiana tato amin'ity tokantrano iray ity andobo sabotsy namena ity ny isa 5 ireo jola mpanafika niaraka tamin'ny fitaovam-piadiana toy ny basy sy ny edibe famana ity trano avy trano dia niditran-kery ny tao an-trano sady nanapoaka basy nandrahoana ireo tompo-trano izay tany ambony no idian'ireo jola avy ity ivelany kosa ireo olona tao ambandriana ka tsy tafavoaka i tena ohatra reny tompo-trano reny mihitsy niditra io zany tsy very misy olona tato amiko satria iza manana piasa petsaka tsy very hoe ty olona tsy ato amiko fa tsy maintsy misy mpanoro lalana tsy tena niditra normalina mihitsy ty mampiasa le kopanty be reny nanana kopanty izy satria hitako le kamerana igny izy le isany vo niditra teto dia hita tsara mihitsy ny zeny izy rehetrarehetra efa mianaka izy ireo no tao an-trano tamin'ity fotoana ity samy nanafitra ny ainy ny rehetra teo anatryan'izany tafavoaka ny soty varavarakely ny sasany tsy nijery izay aratrana sy afatesana koa satria antsana lalina noho ny sotiana fa ny zanaky ny tompo-trano 13 taona kosa no mbola restory tavela tany anitrano fatoriana ka tsy tafavoaka ny kotaba ny iray tanàny nampitahorana ireo jolay ivoaka asinga niditra ankery ny tao an-trano eo an'izy ireo na teo azay izany zany zay zany dia hoe mba hitsoaka izy satria efa mitabataba daholo ny ray tanàny fa izy tsy nitsoaka fa mbola niditra sisika tao izy dia ty zanako ty efa tsy vitanay intsony nandeha liana satria efa alerta be zay dia ndao hitsoaka dia hitsoaka dia zanako mbola tafatory tao anenjika anay ty avelany izy ty natory tao feno mangana ary nahitana diana bala ny vatany ity ankizilahy ity everin'ireo fianakaviana fa mety ho niterena namoaka vola izy ka tsy nanaiky ary izao nanamparana pipina izao ka nitarika tamin'ny fahafatesany lasan'ireo jolany vola folo tapitrisa niaraka tamin'ny findain'ireo tompo-trano nampireseny aloha zany le zaza dia nidreseny namoaka an'le vola dia tsy namoaka angamba dia io zany nataony nandohalika io dreseny io satria ny fahitako anazy nandohalika io tondrom-pandriny izy dreseny io misy diana bala be da be vatany eo amin'ny tratrany eo tratrany dia le hitanao nahazo an'ity tendany ty le tena goaka be nahazo an'ity lalan-drahany ty niezaka ny antso vonjy tamin'ny fampanenona kirorioko irairay ampianakaviana nandritra ny fanafiana saingy tsy nisy nivoaka ny manodidina nandritra izany efa tafavoaka izy telo mianaka vao niezaka nanangon'ireo olona ateo amin'ny manodidina anenjika ireo olondratsy ity iray ampianakaviana ity natahotra avokoa anefa ny rehetra no mbola ireo jolana napoaka basy indray izany tsoka sovole dia nampaneno alarma sisy mivoaka aloha manodidina fa efa tao ambany tao am'izay nanako nitafatsambikina tao no namo olona antato zany zay efa nidona fokony olona vany apita vany niakatra tetsy dia mbola nisakatsakanany tamin'ny basy teo moa zay dia niantona tao ambany tao daholy dia aveo zay lasa nibetsaka dia tao andeha jerena satria reto tobily reto zany misy sécurité eo misy sécurité eo tsisy voa satria namboahan'ny basy dia nitsoko reo niezaka ny amonjy azy ireo ny mpifanolo-botirindry natao riny bobasy antso vonjy niainga atao amin'ity tokantrano ity saingy raha tahotra aka tsy nivoaka raha tsy efa nilamindaminy ny aninay zao a basy mipoaka sisa ny aninay fa tsy aninay mihitsy mifidirany ny alika koa nefa ny tsy mba nisy mivovo isan'andro reo mivovo daholo na ny anay na ny zareo fa tamin'ity izy tena nangina tsara dia nikotabataba ny antso vonjy ohatr'izany zay moa niezaka mivoaka sy namonjy ihany fa zay tanapolo dia tsy afaka noaiza mihitsy zay moa tahotrano tsy afaka mivoaka tamin'ny mbola zareo nikorotana sy ny antso vonjy mipobasy tsisy farany dia mbola tsy afaka mivoaka aloha zay raha tsy mary hoe nay hoe fa mba azo vonjena mba afaka mivoaka amin'izay zay mamonjy zay tokony vonjena izy io jerenay nanatrano maro ity tranga iray ity tato anatin'ny taona maromaro mantsy izay indray vao nisy fanafiana amin'ny tapiadina namoizana ain'olona tahaka izao tety amin'ny komina sapotsynamena manana polisy zandary miaraka amin'ny fitaovana toy ny fiara nefa ny ety an-toerana ho nisy olom-bavam-bahoaka navaradrano misy niezaka tao saingy manamafy ny antso ny tenany amin'ny mpitandro ny filaminana tena nao ny asa niaraka nametrany lalàna azy dia niaro ny vahoaka sy ny fananany isoroana ny famoizana ny olona tsy manatsiny tahaka izao sady misy commissariat de police ety misy brigade ny gendarmerie pirenena ary tsy mamenatra milaza fa manana fiara daholo zareo rototareo ary hita niezaka ataony zareo amin'ny resaka tsy fandrivandrimana atao anatin'ny taona maromaro zay zao vao nisy tsangandray ka anaovana antsoavo amin'ny mpitandro filaminana mba hiarovana ny olona sy mifananana fa mampalahelo ny zavatra tahaka an'izao zanaka zay tokony andevina indray no alevina dia very fa mafy le fahavoazana efa eo ampilatana ny mpitandro ny filaminana ny raharaha hikarohana ireo jolana noho ny fanafiana raha ny fanamafisana
efa tonga teny antoerana izy ireo ny alina taoriana hitrangan'ny fanafiana ary mbola anao ny fanadiadiana momba ny tranga. Faharoa rehefa nanadiady ny mpitandro filaminana ny tenanay dia mazava ny teniny amin'ny hoe efa nisy andraikitra ny sanina. Zay aloha zany anankiray mahavelombolo hoe tsy mipetrapotsiny na mitazapotsiny zareo fa nandray nandraikitra mampitandro filaminana azy alina ihany ary manokatra ihany koa izy ny ankety mba hijerena ny marina mba tsy hoe matimaty foana ny malagasy fa mba misy tompona andraikitra ety amin'ny faritra sy ny commune. Tsy vao izao fa fanindroany no nisy saika anafika ity tokantrano ity raha ny fitantarany iray ny mpianakaviana ny Arambony. Mbola nahavita nandrahoan'ireo tompontrano izy ireo tamin'ny volana oktobra fa iveriny ary ity omaly ity ny fandroany. Miantony manam-pahefana rehetra indrindra ny mpitandro ny filaminana izy ireo hijery akaiky ny resaka tsy fandriam-pahalemana isoroana ny tranga tahaka izao. Vaovao makasika ny politika kosa indray tsy vaovao fa fanao rehefa misy crise mandalo toerana tahaka izao ny firenentsika ny hoe fikonan-doam-pirenena sy ny hoe fifanarahana politika. Hatreto mbola tsy nitondra vahaolana mazava ireo teny ireo nandritra ny ireny avy tao tsarotra izay nilalovan'ny firenena ireny hoy ny pastora Dr Rabarmana na Irmandimby. Mila mametraka tondrozotra mazava amin'ny vahoaka momba ny izay dingana sy ny lalana arahina ny didiny ny fanavozana ny Republika manoloana ny fiainam-pirenentsika hoy hatrany ity mpitondra fivavahana ity. Tato-baovao ny Narcisse Karazafy eo amin'ny sasindra tsariny ambola avatsara. Volana maromaro aty aorian'ny tolona natao sy ny fitakiana vahaolana maharitra ny toetra ara-politika sy sosialy eto amin'ny firenena mametra-panontaniana ny mpanara-baovao hoe makaiza ny firenena amin'izao fotoan'izao, inona ny akony hetsika rehetra natao hitadiavana vahaolana. Zava-dehibe ny fametrahana ny hoadin'ny firenena amin'Andriamanitra hoy ny pastora Dr Rabarmana na Irmandimby ao anatin'ny krizy lalina tahaka izao satria tsy ampy ny vahaolana ara-politika fa ilaina koa ny fiverenana amin'ny soatoavina ara-panasy ara-moraly hoy izy nanamafy. Ary dia samy manontany tena daholo ny rehetra hoe makaiza moa ty Madagasikara ity zao hoe zavatra tiana ambara dia ny hoe amin'ny mampitondra fivavahana ny tena dia ny manakina ny zavatra rehetra amin'Andriamanitra. Zay ny zava-dehibe ary fanahy masina ny taridalana antsika indrindra ny mpitondra fanjakana ianao zany colonel Mikael Randrianirina mba iasan'ny fanahy masina tokoa hitondra hanapaka amin'ny mahasoany ty Madagasikara ity. Efa maro ny krizy nandalo teto amin'ny firenena ary maro ihany koa ny fifanarahana ara-politika sy ny fikonan-doham-pirenena natao kanefa taona maro aty aoriana mbola izao ihany no mahazo ny firenena ho hiatrany fanehoan-kevitra ity iray aman-dreny ity mitaky ny andrafetana tondrozotra hitondrana ny fanavaozana mazava ho famaliana ny etaeta sy hampazava ny lalakombana ho an'ny vahoaka malagasy. Nalaza be tamin'izany fotoana hoe député 73 député ny fanovana inona nakaiza ka isika malagasy mihitsy aloha no tokony mifampijery sy mifampitazana manao hoe inona ny fiovana ilain'ny firenena amiko fa raha ny tsirairay no tonga amin'izany fanapahan-kevitra zany lamina ihany io engany iny concertation nationale zay ho ataontsika amin'ity taona ity mba tsy ho toram-pondray satria raha zao zava-misy zao dia ny toram-pony be dia be fijerena tombotsoa manokana ka raha vao tombotsoa manokana rendrika ihany Madagasikara. Mila fiombonana sy firaisan-kina ny malagasy ary irariana mba tsy ho lasa fitadiavana seza sy tombotsoa manokana ny fikonan-doham-pirenena kasaina ho tanterahana ho hiatrany fanehoan-kevitra. Aoka mba hisy zavatra mivaingana tsy resaka politika fa tena resaka mahitsy sy mazava mba ho fantatry ny voaka malagasy hoe etotsika dia maketosika dia maketosika. Mety misy mamaly avy hatrany manao efa nisy navoakany navoaka amin'ny endrika politika hoy aho ny zavatra efa nisy fa tena le tsy politika fa lazaina mazava so mahitsy amin'reto vahoaka tsy mandady arony reto hoe zao no ataotsika ry vahoaka dia miara-mandeha isika araka le slogan ty fanjakany ity hoe solidarité. Zava-dehibe ho hiatrany ity mpitondra fivavahana ity nisy ny fitondrana mangarahara sy voalamina no mafisiny fa tsy tokony ho sehatra mampisarabazana ny samy malagasy ny finoana tsy vo izao fa efa ela ho izy ny malagasy no mpivavaka saingy maro ireo mody mivavaka antony tsy mampandroso ny firenena. Ka raha tena matahotra n'le Andriamanitra io ny olona ny mpitondra sy ny vahoaka milamina ny firenena
fa lasa fonoka mantsy le fivavahana ho an'ny sasany terena ivavaka fa ny fivavahana mivavaka fotom-pisainina malagasy io zay nahatonga an'ireny hoe azany loha samangina ny jerena fa Andriamanitra tapony loha ka raha tena matahotra n'le Andriamanitra io ny olona ny mpitondra sy ny vahoaka milamina ny firenena. Mbola hijanona eo amin'izay tontolon'ny politika izay hatrany isika fotoana izao ametrahany fitondram-panjakana mijoro ny tena lalanjotra marina hitondrana ny firenena hoy ny randrana sindikaly. Mila ny fanjakana mametraka ny rafitra miainga amin'ny tolona ny rehetra hoy hatrany ny fanehon-kevitra. Tokony hazakazahana ihany koa ny fampandrosoana sy ny fanovana ka hanomezan-danja ny sosialy sy ny toe-karena ka mba hanjara ny sehatra politika indray no manaraka fotsiny amin'izao fotoana izao. Vony ando miaratina sary sindratsariny tahiriny aina. Any amin'ny fametrahana ny rafitra amalena ny fitakiana nandritra ny tolona no mila petraky ny fitondrana mijoro ankehitriny araka izay fanapakevitra mety amin'ny mpitantana noho ny randrana sindikaly. Tokony hazakazaka ny amin'ny tena fampandrosoana sy fanovana ihany koa ny mpitantana ka mba tena maly ny filan'ny vahoaka ny asa tanterahiny. Inona amin'izay tena fanapakevitra mety amin'ny mpitantana amin'izao fotoana herina tsara zany satria le tena izy tsy maintsy makany amin'ny hoe ty ny ho an'ny mpitantana makany amin'ilay tolom-bahoaka zay no hitondrana n'ilay raha fahapetaka eo zany amin'izao fotoana izao fa tsy mila hoe teniny ary hoe tetezamita sa intérim sa tsy antsony fa mila ny fanjakana amin'izao zany no mametraka ny pozisiony amin'izay hoe ty no nitakina teny amin'ny kianja dia ahafahana manatanteraka ny tia zavatra nitakina teny kianja tia ny rafitra mila ilaina ao anatin'izay dia andraitsika izy hazakazaka ho any amin'izay zany zay tokony atao sady tokony hazakazaka ihany koa makany amin'ilay hoe fampandrosoana sy fanovana fa tsy hoe hiandritsika. Tokony hipetraka anaraka fotsiny ny sehatra politika manomboka izao fa melomeny danja kosa ny toe-karena sy ny sosialy. Raha mbola lany fampirivitra amina resaka hoe andeha adevitra politika iny nefa tenen'ny randrana sindikaly foana hoe ny amin'izao tsy ohatra ny taloha intsony zany ny tolona zao hoe mamaha olana dia ny olana politika no andaniana andro tsy antsony fa sady mamaha ny olana sosialy no mamaha ny olana toe-karena dia manaraka mba anjara ny politika ndray sany manaraka zao satria tsika zao miainga makany amin'ny mamaha ny olana sosialy sy ny toe-karena dia tokony manaraka amin'izay zany ny politika hoe io fa misy fanjakana mijoro dia fanjakana amin'izay mametraka hoe ty le nitakina teny akianja. Any amin'ny fampandrosoana ny firenena raka izanao tokony fantohany rehetra fa tsy ny fiviozana ny resaka rafitra hitantanana ny firenena na izana tsy izany anjara ndraikitry ny mpitondra ny mametraka mazava ny rafitra hitondrana ny firenena ankehitriny izay tsy tokony ivonany tamin'ny tolona natao. Vaovao makasika ny antoko politika sy ny fiainam-pirenena eto Madagasikara kosa indray dia ao anatin'ny rafitra demokratika dia anisan'ny andro fototra iorenana ny fanjakana ny antoko politika roy mampifandray ny vahoaka sy ny fitondrana sady mpanentana ny fiainam-pirenena amin'ny alalan'ny vina ny programa ny antoko politika manodidina ny 200 ka hatramin'ny 300 eo ny antoko politika voasoratra ara-dalàna raha ny eto Madagasikara tena vitany andraikitra sany ve ny ankamarony antoko politika eto amintsika ireo. Ity fanadiadina manaraka ity no amaly amin'ny ampahany izay fantanina mipetraka izay sary sindratsariny Mathieu Prince. Andraikitry ny antoko politika ny fanazavana amin'ireo olo-pirenena ny foto-kevitra sy ny ideolojia ijorony mampafantatra ny zo sy ny adidiny olo-pirenena ary mampiroborobo ny kolotsaina demokratika mifototra amin'ny fifidianana ny ady hevitra ary ny fanajanana lalàna manangona sy mandrindra ny etaetany vahoaka eny ifotony ka mandrafitra izany ho atota-kevitra politika sy programa mazava na projet de société entina manoloana ny fitondrana na eo anivony antenimera ho an'ireo antoko eo amin'ny fitondrana zava-dehibe ny andraikitra fanaraha-maso sy fanitsina ny asany mpitondra ao anatin'ny fanajanana lalàna sy ny demokrasia raha jerena ireo andraikitra ireo mbola lavitra ny lalana ho an'ny ankamaroany antoko politika eto Madagasikara petsaka ireo antoko no mifototra amin'ny olona iray na koa vondron'olombitsy manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena isan'ny fanovana mila irosona ny momba ny antoko politika eto amintsika hoy ny ben'ny tanàna natsiranana voalohany. Ary tokony zaho zao ka ministre de l'intérieur raha vaky parti politique jiaby réviser ty pan objet agnino manao ty parti ty agnino zegny le fanavozana raiky voalohany antoko politique mba tokony misy
philosophie de parti misy projet na société fa tsy lerina fa avy lany petraky eto igny zay vao andeha moriporiny tsara zegny hoe aveo tsy atao aby zegny fanamboazana tsy mazava ny foto-kevitra sy ny idéolojia ijoroany antoko politika maro eto amintsika raha ny faneho-kevitra ihany mitovy ny kabary sy ny fampanantenana ka sarotra ho an'ny vahoaka ny manavaka izany tena viana sy politika atolotra ankoatra izany maro amin'ireo antoko no miseho indrindra mandritra ny fotoam-pifidianana ihany kanefa mangina rehefa tapitra ny fotoam-pifidianana tsy miaina eny fotony miaraka amin'ny vahoaka politika riavana ka fa tsy hagnano vahoaka nanompo vahoaka minao magnanonao zaraiky aza magnano politika fa vahoaka politika zegny anompo vahoaka fo zegny ka fa tsy anompo vahoaka fa manompo posinao ndraiky voninahitrinao miala eo amiany sasany mavita maro mavita agny fa nony fodiko vava raha tsy misy antoko politika matanjaka tompona andraikitra ary manompo ny tombontsom-bahoaka dia ao sarotra ny anorenana demokrasia maharitra sy fanjakana tandalana eto Madagasikara ny fanovana toe-tsaina sy ny famerenana ny politika ho sehatra fanompona fa tsy ho fitaovana famelomana no fanamby lehibe miandry ny mpisehatra ara-politika rehetra arak'izany famitaky fahamalinana sy fitandremana ny fikirakarana ireo tambajotra serasera mila manaraka ny lalàna ny serasera ireo mpikirakira pejy raha ny fanazavana nomeny ny ministera ny serasera miroso amin'ny fakan-kevitra andiany faharoa isika amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana ho fanatsarana ny fitantanana ny faneho-kevitra an-tambajotra tsy voatery ho marina avokoa ireo vaovao miparitaka amin'ny tambajotra serasera hoy ny atelier général ny serasera ka mila fahaizana ny fikirakirana ny tambajotra ho iatrany ny fanamafisana fanadadiny ny Narcisse Karazafy sary sindratsary ny mbola avatsara tsy voatery ho famonjana ny setry ny tsy fahaizana maneho hevitra ny anivon'ny tambazotra ny serasera hoy ny tale jeneraly misahana ny serasera eo anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina isan'ny fampitahorana no voizina ho an'ny olom-pirenena maneho hevitra tao anatin'ny taona vitsivitsy ny fanagadrana manana vinanasa moa ny ministera amin'izao fotoana ny amin'ny fanentanana ireo mpampiasa tambazotra satria mila fahaizana ny fikirakirana izany voalengeda be mihitsy zay tenenko anao hoe itena zao tsy andray fipetra dia anao kakazo indray tsy rosany am'izay mihitsy fanentanana aloha zany atao nefa le izy ndraindray tsy ampy ny fanentanana satria ndraindray le izy tena fanahininana iny le zavatra na entaninao takin'inona zareo ny olona fanahinina iny ndraindray mety misy olona voakarama mihitsy anao an'iny ny mpamaky koa zany tena mila entanina rehefa ohatra zao ihany ny vaovao dia mba aiza dia mora mino ihany satria misy olona tena vao misy vaovao dia marina misy ty dia ndraindray mba hita ihany hoe tsy normal ihany zany aiza fa avaizany loharamim-baovao tsy miteny rehefa tsy fantatra hoe avaizany loharamim-baovao dikan'izay tsy afaka tena enonao zato isan-jato ao anatin'ny fanovanaka saina ao atao ny fanofanana sy ny fanomezana tory-lalana ireo pejy rehetra milaza ho mpizara vaovao ka isy ny fiaraha-midinika amin'ny tompona andraikitra manana zohy aro-tena ny olona iray raha sendra tojo fanalam-baraka eny anivon'ny tambazotra ao anatin'ny andraikitry ny mpanao gazety ny fanamarinam-baovao fomba fiasa mampiavaka azy ireo amin'ny olon-tsotra mampiasa ny tambazotra ny serasera hoy ny fanazavana efa any amin'le fantsiana maika zay efa nkasaina atao no hoe nampidirinay ohatra ny fampitana vaovao rehetra ihany any amin'ny tambazotra any amin'ny Facebook zany na rehetrarehetra zany hoe tiako tenenina hoe tokony anaraka ny lalàna ny fitsipika rehetra napetraka ny lalàna vao afaka misoratena hoe zay dia plaza vaovao matianina ohatra tokony manana talehan'ny famoahana ianao directeur de publication zay napetraka tsara eny anivon'ny fitsarana tokony manana adresy mazava ianao ahitananao hoe aiza tokony manaraka ny fenitra ny fomba fanoratra rehetra dia tokony anaraka ny fenitra takiny ny asa fanaovan-gazety ilaina ny fanomezana fiofanana sy fanamafisana ny fanentanana ireo tanora sy ireo mpampiasa ny tambazotra tserasera amin'ny fomba fampiasana azy anaty fifanajana mifanindra andalana amin'izany ny fampianarana ny lalàna manan-kery tsy ny rehetra no mahafeny lalàna ary misy aza efa enjehany any anivon'ny fitsarana vao mahafantatra ny fisiny ny lalàna iray ho ny faneho-kevitra ny tanora mpampiasa ny tambazotra raha tianao ay lalàna ny olona dia ataonao zay moyen rehetrarehetra alefa amin'ny télé asiana ohatra hoe ampifandarana amin'ny télé anankiray zao asiana fampianarana ho an'ny olona hoe ahoana mampiasa tambazotra ahoana ny lalàna sy ny tambazotra
ahoana inona ny lalàna tokony sitrahako tamin'ny voalohany tsotrany hoe lalàna amina resaka tany zao nefa efa nisy naneo dia atao ohatran'ireny le izy angamba koa satria ny ampianarana ny tena ahitana ankizy betsaka ohatra asiana ny ampianarana. Ankoatra izay mila andraisana fepetra ireo mpanakorotana sy mpanelitsao eny anivon'ny tambazotra ny serasera isorohana ny fanalambaraka sy ny fanaparitahana vaovao diso dia manao antso amin'ny sampandraharamisahana ny cybercriminalité. Ny mahakasika ny compte fake aloha izay tena hoe miroborobo sady tena manao izay tiany atao ny teny ny fitondrana teo aloha izay hita hoe tena be dia be ny zavatra ataony zareo amin'izao hoe tous les moyens tamin'izany izay manao compte fake ny samborona amin'izao nefa anjaran'ny zareo indray ngamba ve le izy satria tena miteniteny foana manao izay iry zareo koa no misitona an'ilay olona dia lasa entim-po ny gasy sentimental be tsy misaina fa mifono hitondrana ny fiainana dia reny zany mila andraisana fepetra koa reny tena rehefa ampiarina ny lalàna rehetrarehetra amin'ny zavatra rehetrarehetra. Zava-dehibe ny fanomezana loharano vaovao avy amin'ny vaovao rehetra aparitaka eny anivon'ny tambazotra serasera ho hiatra ny fanamafisana avy amin'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina raha tsy feno ny fepetra tsy tokony avoaka ny vaovao ary tsara trano ny manana hevitr'olona roa no mihoatra mifanohitra. Fa nikatona ry tsy azo nidirana ny lapan'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana tetsy Ambohida tamin'ity androany ity. Raha ny loharam-baovao dia tsy navela ny asa ireo mpiasa androany. Mandeha ny resaka eo anivon'ny lampam-panjakana Ambohida fa isy ny fanoloana ny filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ary tokony no tanterahana omaly izany fifidianana izany kanefa tsy tanteraka. Tokony natao androany indray kinanjo nikatona ary tsy azo nivezivezena teny amin'ity lapa ity. Tato vaovao ny Narcisse Karazafy sarysindratsariny Ambola Avatsara. Nikatona tanteraka ny lapan'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana tetỳ Ambohida androany tontolo tsy nisy nahazo nihiditra na ireo mpikambana na ireo mpiasa eo anivon'ity androm-panjakana ity araka ny loharano-baovao dia rehefa nisy ny fifidianana fanesorana ny filohan'ny HCC omaly izay mbola tsy navoaka ofisialy tokony omaly ihany ny fifidianana ny solony saingy tsy tanteraka izany naembotra androany io fifidianana io kanefa tsy nahazo toromarika ireo mpiasa fa tsy miasa izy ireo androany raha nitazana tetỳ ivelany dia tao an-toerana ny talelefitra misahana ny fiarovana izay mitantana ny filaminana sy nanome ny toromarika rehetra tao amin'ny lapan'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ary nanakatona ny vavahady araka ny fitsipika anatin'ny feny HCC dia rehefa feno ny fetrisa takina izany hoe enina amin'ny mpikambana sivy dia afaka miroso mandray fanapahan-kevitra izy ireo rehefa azo ny atsasa manila dia ara-dalàna ny fanapahan-kevitra raha ny omaly dia dimy tamin'ireo mpanolontsaina avo momba lalam-pandrenana no nandany ny fanesorana ny filohany atreto tsy fantatra ny tohan'ny fanapahan-kevitra teo anivon'ity androm-panjakana ity ka andrasana ny fivoarany toetra raha. Tontolon'ny diplomasia na ny fifandraisan'i Madagasikara any ivelany Neonatany Paris tamin'ny 7 ny volana janoary teo. Ny ministry ny raharaham-bahiny frantsay Jean-Noël Barrot sy ny ministry ny malagasy misana ny raharaham-bahiny Christine Razanamahasoa. Fionana izay voalaza fa nifantoka amin'ny fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny Frantsa sy Madagasikara. Ny fanaraka amin'ny fomba fiaraha-miasa vaovao mifanaraka amin'ny fanavozana ny Repoblika Malagasy ny firenena rotonta raha ny fampitambo avao. Nanamafy ny fionana amin'ny filana maika eto Madagasikara i Frantsa indrindra ho an'ny tanora amin'ny alalany tetikasa efa mandeha amin'ny sehatra ny fahasalamana, ny fiarovana ara-tsakafo, angovo, fanatsarana ny tanàna ary ny fitsarana. Anisan'ny lahara-pahamehana koa ny fiaraha-miasa amin'ny université sy ny fampandrosoana ny sehatra nomerika ho amin'ny taona 2024 raha ny loharano-baovao. Nakasitraka ny fandrosoana amin'ny fanavozana ny Repoblika Malagasy Paris ary nanamafy ny fanohanany amin'ny fanatanterahana fifidianana malalaka sy mangarahara. Farany dia nifanaraka ny ministra rotonta fa isy ny fitsidiana lehibe tsy hoela ho fanamafisana ny fiaraha-miasa stratezika eo amin'ny Madagasikara sy i Frantsa io.
Zay tontolo ny diplomasia izay atrandry nandray anjara mivantana amin'ny fiainam-pirenena ny diaspora malagasy na any an-tany lavitra azy. Ny arahana hita izany nandritra ny tolona izay nisy teto Madagasikara. Ilaina arak'izany ny fanomezana sehatra azy ireo ahafahana mitondra anjara biriky ho fampandrosoana any Madagasikara raha ny fanehoan-kevitra. Fanadiadiny Narcisse Karazafy, Sarsindratsarin'ny mbola avatsara. Manodidina ny telo etseo ireo olo malagasy monina any ivelany izay heverina ho arena lehibe ho an'ny firenena noho ny fahaiza-manao sy ny traikefananan'izy ireo. Izany indrindra ny namolavolana ny tetikasa Connect Diaspora mikendry ny anamafisana ny fifandraisana eo amin'ny diaspora malagasy, indrindra ireo monina la Frantsa sy ireo manam-pahefana eto an-toerana. Tanjona ny ampitombo ny fiara-miasa amin'ny fikambanan'ny diaspora, ny commune, ny sehatra ho an'ny daholobe sy ny tsy miankina ary ny fiarahamonim-pirenena mba ahafahan'ny malagasy any ivelany mandray anjara mavitrika amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Anatin'ny fanavoana zao anisan'ny laham-pahamenan'ny fitondram-panjakana indrindrindra ny ministera rambahiny ny manentana ny malagasy ampelezana handray anjara amin'ny fampandrosoana Madagasikara. Satria ireo io manko arena ho an'ny Madagasikara. Eo ny fandefasana vola alefandreo aty Madagasikara sy ny traikefa sy ny fahaizana manokana ananana zareo zay afaka ampiasaina aty Madagasikara. Ka anisany tetikasa entinay eo ministera rambahiny manatanteraka ny politika zay ananan'ny ministera rambahiny manentana ny malagasy ampelezana handray anjara amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Misy ny atrikasa natao nampifindronana ny solotenan'ny diaspora sy ny manam-pahefana eto an-toerana mba hanamora ny fifandraisana sy hametrahana fiara-miasa mahomby sy maharitra ho an'ny fampandrosoana nasionaly, tanterahana miaraka amin'ny Forum Fact Madagasikara ary ny ministera rambahiny tetikasa miaraka amin'ny fanohanana ara-bola avy amin'ny vondrona Européen. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray azo karapanondrom-pirenena biometrika tsikelikely ireo olo-pirenena 12 taona no miakatra raha ny fampitam-baovao avy amin'ny ministera ny atitany. Izany no atao dia fidirana amin'ny dingana lehibe eo amin'ny fanavozana andrafitra famantarana ny maha-olona eto Madagasikara. Ho fanomanana izany dia ny karakara atrikasa stratégique momba ny fanavozana ny soram-piakohonana sy ny rafitra fananantany ministera ny atitany sy fitsinjaram-pahefana ny 20 sy ny 20 janoary teo anosy. Tafiditra ao anatin'ny fampiarana ny fanavozana ny fitantanana ny fanjakana sivily sy ny famantarana ny maha-olona na ny resi ity fianona ity raha ny fanazavana. Mikendry anome karapanondro ara-dalàna sy azo antoka ho an'ny olo-pirenena tsirairay mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena alohan'ny taona 34 ny fandarana asa ity. Tafiditra ao anatin'ny fanavozana ankapobeny ny fitantanandrara-panjakana izany amin'ny alalan'ny rafitra nomerika moderna azo itokisana sy mahomby. Toana ny banky iraisam-pirenena ity programa ity amin'ny alalan'ny tetikasa fitantanana digital sy famantarana ny maha-olona malagasy na ny prodigie. Ka tafiditra ao anatin'izany ny fanovana ho nomerika ny taratasy toy ny kopia sy ny soram-piakohonana, ny fisoratana anarana biometrika ary ny fametrahana sehatra informatika toy ny registre social unique na ny RSU sy ny fokotany. Hatramin'izao distrika 70 nazo fiofanana momba izany ary distrika 50 hafa kosa no iroso amin'ny fiofanana mitovy amin'izany tsy hoely raha ny fampitam-baovao. Fanandritra ny fampiarana ny didim-panjakana mifehy ny diplôme habilitation à diriger de recherche na ny HDR dia nisy ny tsy fahazahoan-kevitra sy ny tsy fitovian-kevitra teo amin'ny fandikana ny lasoratra indrindra mikasika ny fipetra fidirana ny fenitra akademika ary ny fomba fiasa amin'ny fiarovana ny voka-pikarohana. Ireo tranga ireo dia maneho fa ilaina ny manazava sy mampifanaraka ny rafitra mifehy izany mba hiantohana ny fampiarana ara-drariny ny latsoratra. Itandrovana ny fenitra ara-tsiansa ary anamafisana ny fahatokisan'ny diplôma HDR eo anivony rafitra misy azy. Noho izany ny ministeran'ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa dia nanao dingana fanitsina ny didim-panjakana mifehy ny diplôma HDR izay tafiditra ao anatin'ny fanavozana sy ny fanomezan-danja ny fampianarana ambony. Eo ampiandrasana ny famoahana ny latsoratra vaovao mifehy izany dia ampandrenesina ireo toeram-pampianarana
fampiarana ambony sy ny fikarohana fa mianty vonjamaika ny fanoanana voka-pikarohana amin'ny maripahaizana habilitation à diriger de recherche na ny HDR ampiandrasana ireo antotaratasy HDR ireo dia eo ampikirakirana ampanomanana ny mandrapahatonga ny fampiarana ny didim-panjakana vaovao dia miato avokoa tsy misy ny fahazahoan-dalana fanoanana voka-pikarohana vaovao mivoaka mandritra izany fepitona izany no mafisina noho izany fa ny fitohizan'ny fanoanana voka-pikarohana amin'ny maripahaizana HDR dia miandry famoahana ofisialy ny latsoratra na sipanitsiny izay amaritra mazava ny listra sy ny fitsipika mifehy ny maripahaizana ary koa ny fepetra sy ny tondro fidirana raha ny fanazavana atrany. Vaovao makasika ny toetrandro tafiditra antanety itampolo ampany tanikeo maraina ny rivodoza EOEC tamin'ny 3 ora tolakandro teo dia tao amin'ny commune Belafika distrikany Ampany no nisy ny foibeny raha ny vaovao avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro niena tanteraka ny heriny ka manodidina ny 520 km isan'ora ny rivotra miaraka aminy izay araina tafiditra 570 km isan'ora marina fa any an-dranomasina no misy ny rivotra mafy miaraka aminy mikisaka mianavaratra antsinana ny EOEC ka na afaka 510 km isan'ora na de niena aza ny heriny dia mitoetra any amin'ny faritra Nosy ny rotsakorana aterany iangaviana atrany ny ponina voakasika mba ho mailo satria mety iteraka ranotrambo sy na fiakarana renirano izany vinavinaina iverina amin'ny volonandro fahavaratra mahazatra ny toetrandro manomboka rampitso foana arak'izany ny filazana loza mikasika ny rivodoza ho an'ireo distrika rehetra anara izany vinavinaina holevina antanety ny sisindraona miaraka amin'ny EOEC any Oalina na rampitso maraina na izany aza manentana ireo mpampiasan'ny ranomasina manomboka eo mainty rano hatrany Tolagnaro mba tsy andrika mandrapahasalama la tanteraka ny loza satria mbola mikorontana ny toetry ny andro raha ny fampitam-baovao hatrany itoy hatrany amin'ny ankapobeny ny orana saika manerana ny faritra maro anatin'ny 420 ora ho avy noho ny fandalovan'ny rivodoza EOEC dia vinavinaina ho betsaka kokoa ny rotsakorana katombanana atratra 50 hatrany amin'ny 100 mm ny tany rotsakorana ao anatin'ny 420 ora noho izany manan-kery ny fampitamindremana miloko maintso amin'ny mety ho fiakarany rano ho an'ireo ponina manamorona ireto renirano ireto Betsiboka, Mahajamba, Mahavavy Sud, Turbina, Mangoro, Sofia, Morondava, Baka Kabatomena, Maharivo, Mandrare, Mananara Sud mety hiakatra koa ireo renirano any amin'ny faritra Boeny, Betsiboka, Menabe, Antsinanana, Sofia, Atsimo Andrefana, Androy, Anosy, Atsimo Antsinanana ka mila famailona raha ny fampitam-baovao hatrany. Mbola vaovao manodidina izay resaka toetrandro izay hatrany tafiditra tanteraka ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fahavaratra isika amin'izao fotoana izao ifehezana ny fitantanana ny loza anatin'ny fotoana aingana isorohana ny loza mety hitranga dia natsangana ao Manakara izay anisany faritra mitondra takaitra matetika amin'ny loza voajanahary ny foibe toerana fitantanana ny loharan-karena sy ny fanampina vonjitaitra makasika ny resaka loza voajanahary ny vondrona Europeana no mamatsy 7 hetsy euro navitana ity fotodrafitrasa ity raha ny fanazavana tato vaovao ny Narcisse Karazafy sary sindrindratsara ny mbola avatsara. Isandro faritra maina amin'ny fitantanana loza sy ny tandidindoza ny faritra fitovinany ho fanamorana ny fametrahana melony fitaovana vonjitaitra ny fandrindrana ny etsika vonjitaitra ary ny fifampizarana vaovao amin'ny gouvernemanta ny fikambanana mpanao asa sosialy ary ny manapahefana ao an-toerana dia natsangana ny fitantanana ny loharan-karena sy ny fanampiana vonjitaitra na ny hub logistique humanitaire ao Manakara amin'ny alalan'ny bureau national misana ny loza sy tandidindoza na ny BNGRC. Zoro eto Manakara zao fotodrafitrasa lehibe zao ahafahana miatrika ny loza mety ho isy mety hitranga araka ny voalaza ny mpandahateny teo hoe mariky ny fagnakekezan'ny fanjakana ny vahoaka izao mba sy totototoana lavitra koa amin'izay famonjena ny vahoaka rehefa misy ny loza rehefa misy gn'akasarotana eto amin'ny tanàna Manakara sy manodidina anazy
ary hoan'ny faritra fitovinagna eo koa teo. Ny orina tamin'ny traikefa tamin'ny fitantanana ireo tondradrano lehibe teo aloha sy ireo rivodozany fanesy teto amin'ny firenena ny nametrahana ity foto-dravitra sa ity tanjona amin'izao toana ara-teknika izao ny azahoana antoka fa aingana voarindra ary mahomby ny fiatrehana ny loza. Izany dia eto Manakara no fototra iangana ahafahana manao nietrika aingana kokoa mandrindra tsara kokoa ary mahatratra amin'ny fomba mony kokoa ny fiarahamonina. Mazava ny rafitra eto Madagasikara izay milaza fa ny BNGRC no miantoka ny fandrindrana sy ny fanatanterahana ny paikady nasionaly momba ny fitatanana ny loza sy ny mpandindon-doza. Mandridina ny valo hetsy euro toana arabola avy amin'ny vondrona Europeana no nazahoana ity foto-dravitra sa ity ary tanterahany fandaharana asa maneran-tany misahana ny sakafo na ny PAM izay mikendry ny anamafy ny fahafahan'ny firenena mamaly vonjitaitra amin'ny fomba aingana kokoa, manamafy ny fahavononana amin'ny vonjitaitra ary miantoka amin'ny fanampiana aingana sy voarindra ho an'ny vahoaka marefo ka manamaivana ny fiantraikan'ny loza voajanahary ity fiara miasa ity raha ny fanamafisana trano. Izay koa no irosontsika ao anatin'ny vaovao mahakasika ny fahasalamana olona tratry ny endran-drazako misy 770 nahazo fitsaboana no sitrana ary efa nody any an-tokantranony. Raha ny vaovao avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana dia avy any Boeny ny ankamaroany ireo olona ireo. 420 no ahitana ny mpox ka 7 amin'ireo no ahitana tranga voamarina. Mila amafisina arak'izany ireo fepetrasakana. Mitaky famailona koa raha misy ny sotra retina. Hatramin'ny omaly 573 ireo tranga hita, 240 amin'ireo tranga ahina ary 330 kosa no tranga voamarina. Vaovao mahakasika ny arenan-kibon'ny tany kosa indray, malagasy iray nikasa andray ny sidina Emirates iazo any Dubai no nosamborin'ny polisin'ny PAF teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato. Tratra nitondra bolongambolamena telo milanja 720 sy 700 grama ny tenany. Nandritra ny fanamarinana sy ny fanarahamaso mialohan'ny fidirana anatin'ny fiaramanidina no nahitana ireo tompon'andraikitra ny volamena. Niarana tanteraka ny fisavana ny PAF sy ireo sampandrarany ministerany arenan-kibon'ny tany miasa eny antoerana. Taorian'ny fitiliana sy ny fanadiadiana dia voamarina fa tsy ara-dalàna ireo volamena, tsy nisy ny marika ofisialy teny amin'ireo bolongambolamena izay profilaina manamarina fa voasoratra sy ny eken'ny ministerany arenan-kibon'ny tany ny fitondrana ny volamena. Araka ny lalàna mifehy ny fitrandrana sy ny fanondranana arenan-kibon'ny tany eto Madagasikara dia voarara ny mitondra sy manondrana volamena raha tsy manana ireo taratasy sy ny fanamarinana ara-dalàna rehetra. Nosamborina avy hatrany ilay olona voaroiroy ary natao famitorana. Mbola mitohy ny fanadiadiana ahafantarana ny avin'ny volamena, ny lalana ny diaviny ary raha misy olona natambajotra hafa tafiditra amin'ny tirara ity. Niara-miasa amin'ny tirara ity ireo sampandraram-panjakana maro toy ny gendarmerie, ny ministerany arenan-kibon'ny tany, ny faditseranana ary ny SIS ho fanamafisana ny ady amin'ny trafika na arena voajanahary. Nanamafy ny tompon'andraikitra fa mitovy ny fampiarana ny lalàna na ho an'ny malagasy na ho an'ny vahiny. Izay tratra mandika ny lalàna mifehy arenan-kibon'ny tany dia hiatrika sazy ara-pitsarana araka ny lalàna manan-kery raha ny fanazavana hatrany. Andrasana ny toyny. Vaovao avy any amin'ny distrikany Toliara faharoa fanampara-fahefana tsindry azo lenina ary fakana vola tafahoatra amin'ny vahoaka santionany amin'ireo zavatra iainan'ireo mponina ao amin'ny commune maro fify ao Toliara faharoa ireo rehetra ireo raha ny fitarainan'ireo mponina any antoerana. Manoloana izany mangataka ny fitondram-panjakana idina ifotony izy ireo ijery ireo olana sedrain'ny mponina any antoerana amin'izao fotoana izao. Fanadiadiany Narcisse Karazafy Sarsindratsarin'ny mbola avatsara. Velotarainy ireo mponina ao anatin'ny commune Marifify district Toliara faharoa manoloana ny fanaparam-pahefana sy ny fanararaotana ataon'ny bentanana ao antoerana nambaran'ny sefy fokotany ao Marifify fa tereny bentanana hijanona amin'ny asany tenany kanefa tsy misy taratasy mazava avy amin'ny ambaratonga isatsikaziny anatanterahana izany. Nitoetsin'ny bentanana nitoetsin'ny bentanana nisy kabary tany an-drano vaky ady tany ady madio. Ka lafa tao andrano vaky nataony kabary tany ny deuxième adjoint ny namoa le kabary ady tany io. Kanefa ny telefony reky tsy haiko natananarivo tsy haiko na Toliara tonga de mi telefony reky deuxième adjoint io président fokotany io fa tsy président fokotany sasy io manomboka amizao
tsy azo lohorina zany fa napetrany ben'ny tanàna nanatriky ny commune ny raha vavy zay nivory tao afa kelikely eo ndraiky de nilaza i nanao zao hoe aha ajanononareo président fa angao ndraiky hipetraky eo avao kea. Akoatra izay, nisy ny fanangonana vola nataon'ny ben'ny tanàna ho fikarakarana ny taratasy tany atao amin'ny fokontany Ambonarivo hoy ny solitena ny roponina. Hatreto anefa tsy hita ny taratasy tany ary tsy naverin'ny ben'ny tanàna ny vola ny vahoaka. Avy re lafa naloha drala zay nandoadrala avy ndaty fa tahimpoly amin'ny tany anay. Tsy hitaka ty ny fagnamboara tany, tsy hitaka ty fimpolia dralay, lasa mahabo avao tany izy kamitsika androany. Nafalony mbore ben'ny tanàna amin'ny ty olo mipetraka agnala nampandoavy ray aly isan'olo fa zay tsy mahaloa ray aly ampolia manoro fify atoy. Zay tsy mana ray aly ho roasy amin'ny tany misy ivelomany agnala igny eo. Nefa olo reo fa ela depuis ta 1942 fa nipetraka ao ty razambe ireo. Sakanany ben'ny tanàna ihany koa izay endrika fitadiavam-bolan'ireo tantsaha ny fiarabeny ihany ohatra no afaka mivezivezy mitatitra arina izay isan'ny fiveloman'ny olona ho hiatran'ny ny fitarainana. Manday charbon an-tsena tela tsinainy ampolo sarety fa tsy mindeha. Nefa nandoa drala 10 hetsy sy roaly fa hamohany dépôt. Dépôt nanomboky tamin'ny fahosay jusqu'à amizao tsy misokatsy. Charbon fermé veny tsy mandeha. Velomam-ponay ambanivohitsy atoy ane zay. Sakanany mera zay. Ino ty azo atao? Mila famonjena zahay aminareo mpitondra ambony mahefa. Vonjenareo commune itoy fa reraky tena reraky. Zay velomam-po tokony velomanay tsy afaky mivela sy ty sainay. Zahay to tsy zatsanay haly safira zao. Zahay to tsy zatsanay haly volamena zao. Tary hihaly safira va zahay sa hihaly volamena fa asa sarbono ava ty velomanay baka amizay ka hatra amizao. Efa ho telo volana zao no tsy nisokatra ny grande commune Marifify hiatran'ny fanamafisana. Vokany voatery mitady commune Afireterabao anoratana ireo zaza voateraka ho hiatran'ny fanazavana. Manambana ny anaisotra ireo sefy fokontany miisa 5 mandrafitra ny commune ny ben'ny tanàna amin'izao fotoana hoy ny solitena ireo sefy fokontany fa ifana izay tsy hanana ny ben'ny tanàna velively raha ny lalàna no jerena ka anaovan'izy ireo antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana. Satria zahay matahotra satria laha hivola ho gadra laha hivola ao tena samy mana 20 tapatrisa fa 20 tapatrisa ko ny vahoaky de nilaza zany hoe amin'ny bazary ireo tsy maintsy ataoko zay ataoko reo tsy mampisy olo maro biby ananiky toy io matahotsy zay teny mafy sarotsy zany laza reky mamory nefa amin'ny conseiller reo fa hanao délibération hampiongana président fokontany. Ambony ireo rehetra ireo nampiakarina ireo karazan-ketra ao Marifify hitsanjany etran'ny valanomby iray izay lasa ray alina ariary isam-bolana ary ny valanosy 5,000 ariary isam-bolana. Tsy misy rosia anefa ny fandoavana ireo etra ireo ary tsy maintsy omenany ben'ny tanàna an-tanana ho hiatran'ny fanazavana ireo mponina. Hatramin'ny fifidianana nonakaty dia tsy nilamina ny commune Marifify ary mbola tsy nahitamba-olana zany hatramin'izao ka angatahan'izy ireo ny tokony hametrahana délégation manokana na PDS amin'ity commune ity. Tokony hanao fandaminana zany ny ben'ny tanàna ka lazaiko eto zay fa anisany mampalahelo ahy satria ny ben'ny tanàna tsisy raha tsy ho haintegna satria tegna fatao ka tokony mba ho hajaina zay lalàna rehetra mikasiky ny maha ben'ny tanàna fa raha mihoapefika tsy mety fa lasa fandikan-dalàna zay. Lasa tanàna maty tsy misy piany commune Marifify ireto solitenany mponina 520 kilometatra miampita rano miala ny district Antuiliara faharoa no misy any Marifify. Rehefa nantsona amony ben'ny tanàna dia nanambara fa tsy afaka miresaka amin'ny mpanao gazety ary nolaviny avokoa ny fitarainana nataon'ireo solitenany mponina ka andrasana ny toy ny rara. Vaovao avy ao amin'ny district n'Antsirabe faharoa ny sitraka asa tana maro ny mponina ao amin'ny fokontany Mazina Atsimo ao amin'ny anatin'ny district n'Antsirabe faharoa. Ity atsika dia natao hanampina sy hanamaevanana ny fianakaviana marefo nitarika ireo mponina nanatanteraka ny asa ny solombavam-bahoaka izay voafidy atao antoerana José Randrianantenaina izay nanamafy fa zava-dehibe ny fifanohanana avy amin'ny fanjakana sy ny fokon'olona amin'ny fanatanterana ny asa tahaka izao. Tato bavao eo amin'ny rina Tsarly Mathieu Prince.
Vary 5 kilao isan'andro no santany asa vitany tsirairay ny fototra tamin'ny asa fanamboaran-dalana ny asa izay notanteraina teto amin'ny commune Ambano. Ity lalana ity izay voalaza fa manamora ny famoaham-bokatra sy ny fitaterana ary ny fanatsarana ny vezivezen'ny fiara sy ny fiainan'ny mponina ao an-toerana. Na dia asa vatana zany asa tanamaro dia mahavonjy ny mponina satria miasa izy ireo mba ahazo ny fanampiana ary manamafy ny mahatompona andraikitra eny fotony azy ireo hoy ny solombavam-bahoaka José Randrianantenainy. Mena vary 5 kilao ny olona ray isaky ny miasa indray andro zany ka ny lara-pameana am'izany dia ny fanamboaran-dalana zany mba ahafahana mamoaka ny vokatra ka eto amin'ny commune Ambano zany tsika am'izao fotoana zao zay aty amin'ny commune Mahazina ny aparimena moa efa vita tamin'ny herinandro teo dia mizara le valikasasarany amin'ny vahoaka zany zay zao araka le nambara teo ny olona ray zany isaky ny ray andro dia mahazo vary 5 kilao commune 10 mbola ho andehanana na tanterahana an'ity fa ny eto aloha zany zao hitatsika. Amin'ny lalan'ny fiaraha-miasa eo amin'ny mponina sy ny fitondrana no ahafahana nanatsara ny fotodrafitrasa sy manome tohana ho an'ny fianakaviana marefo. Ankoatr'izay, maro amin'ny lalana ao an-toerana no tsy dia voarindra tsara ka miteraka fahasahiranana amin'ny fivezivezena sy ny famoaham-bokatra. Isan'ny distrika manana vokatra amin'ny vokatra ny tany ny distrika saingy olana ho an'ireo commune mandrafitra ny distrika ny mifandray noho ny lalana. Atreto izany dia ny asa tanamaso no paikady hoentina mba anamaivanana io olana misy io raha ny fanazavana. Fa miamafy ny fienjanana eo amin'ny États-Unis sy Frantsa mandraona ny ampiakatra 200 isanjato ny abatseranana amin'ny divay frantsay miditra any États-Unis ny flo amerikana. Fanampahan-kevitra mifandray amin'ny tsy faneken'ny Frantsa ny tolo-kevitra amerikana momba ny famoronana filan-kevitra ny amin'ny fandriam-pahalemana ho an'ny Gaza raha ny fomba fijery ara-politika. Noratsika ny antsipriana izay vaovao izay. Manaitra ny sehatra iraisam-pirenena ny fifandirana ara-diplomatika eo amin'ny États-Unis sy Frantsa taorian'ny fanambaran'ny filoha amerikanina Donald Trump fa mety hampiatra abatseranana 200 isanjato amin'ny divay champagne frantsay miditra ny États-Unis. Araka ny fanazavana, mifandray amin'ny resaka politika iraisam-pirenena momba ny Gaza ity raharaha ity. Taorian'ny fitohizan'ny ady mahery vaika naharitra taona maro tany Gaza ary nahafatesana sivily maro dia nanolo-kevitra ny amin'ny ananganana filan-kevitra manokana ho an'ny fandriam-pahalemana ho an'ny Gaza i Donald Trump. Tanjony ravitra io ny anangonana firenena maro hifampiraharaha sy hitady vahaolana aingana ampitsaharana ny ady. Naneho fisalasalana amin'ity tolo-kevitra ity Frantsa, naneho ny ayahany ny filoha Emmanuel Macron satria mety hanitsaka ny andraikitry ny firenena mikambana izay manana andraikitra ara-dalàna sy ara-tantara amin'ny fitantanana krizy iraisam-pirenena ity ravitra vaovao ity. Tsy ahivina fa efa hatry ny ela no nisy tsy fitovi-kevitra eo amin'ny Trump sy Macron na amin'ny resaka ara-barotra, ara-miaramila na amin'ny fitantanana krizy maneran-tany. Eo amin'ny $1 miliara ny fidiran'ny firenena anatin'ity filan-kevitry ny fandriam-pahalemana tiany Donald Trump atsangana ity ary nambara minisitry ny raharaham-bahiny frantsay fa manana fahefana be loatra ny mpitarika azy. Mbola mampitombo ny resabe ihany koa ny fanapahan-kevitry Donald Trump namoaka pahabe maso ny hafatra manokana nalefan'ny Emmanuel Macron tao amin'ny tambazotra Trouvy Social. Ao anatin'io hafatra io, nanasa Trump isakafo harivan'ny Paris ny filoha frantsay, nilazany hanasa firenena maro hafa ihany koa izy, toa ny Ukraine, Danemark, Syrie ary Rosia ho mariky ny fifanakaloza-kevitra ara-diplomatika. Nambarany Emmanuel Macron tao amin'ilay hafatra ihany koa fa tsy azony loatra ny paikady sy ny hetsika sasatsasany ataon'ny filoha amerikana, indrindra mikasika ny raharaha iraisam-pirenena toy ny toe-drahany Groenland. Amin'izao fotoana izao, mbola tsy fantatra mazava raha ho ampiarin'ny États-Unis tokoa ity fampiakarana aba 200 isanjato nambaran'ny Donald Trump ity sa ho fitaovana fanerenankolaka fotsiny. Tamin'ny fotoam-pitondran'ny Trump teo aloha, efa nisy fandrahonana sy fampiakarana aba nataon'ny États-Unis tamin'ny vondrona Eoropeanina, ka anisan'izany ny divay sy fromazy frantsay ho setry ny netra napetraky ny vondrona Eoropeanina amin'ireo orinasa amerikanina lehibe. Na izany azy, manamafy indray ity raharaha ity fa mbola marefo sarotra ny fifandraisana eo amin'ny États-Unis sy Frantsa, indrindra rehefa mifamatotra ny resaka politika, fandriam-pahalemana ary ny ara-barotra. Miantoka 700 isanjato ny vokatra fanondranana frantsay any États-Unis ny divay champagne ary manodidina ny 4 miliara ny tsena amin'izany. Aokabola kosa indray trano fisakafoanana sy no iray aokabola no lasibatry ny fanafian'ny mpanao viveriny ainy. Vokany olona maromaro no namoiny ainy nilaza ho tompon'antoka tamin'ity tranga ity ny vondrona mpampiororo islamika ny antsipriana izay.
setroka vovoka ary fisavorovoro no nandrakotra ny faritra iray tao Kaboul taorian'ny fipohana mahery tao amin'ny trano fisakafoana sinoa iray. Mpanao kamikazy iray voalaza fa niditra tao amin'ny toerana io ka nanapoka fekibo feno bomba. Olona roapolo naratra no niraisin'ny fikambanana mpanao asa soa italiana Emergency izay mitantana tobi-pitsaboana akaikin'ny toerana nisehoan'ny loza. Nifidy tamin'ireo naratra teo nefa ny efa maty. Nitaritra ihany koa ny fahita lavi-panjakana sinoa fa teratany sinoa roa no naratra mafy ary mpiamina iray no namony ainy. Nambaran'ny vongona mpampiororo islamika fa kendrena manokana ny olo-pirenena sinoa no fiampangana ataon'ny Chine mikasika ny fitondranan'ny musulmane Ouïghour ao Xinjiang. Nanameloka ity fanafiana ity ny filoha pakistany Asif Ali Zardari ary niampangany fitondrana Taliban ao Afghanistan ho tsy mahavita misoroka ny fampiasan'ny vongona mpitampiadiana ao amin'ny firenena. Tsy mbola nanamafy ny antony fipoahana ny manam-pahefana afgana, mbola mitohy arak'izany ny fanadiadiana. Dao rahantsika kosa indray ary ireo tranga afakely maniran-tany. Zava-maniry afakely any amin'ny tany maina sy fasika ny Welwitschia mirabilis. Any Namibia no ahitana azy. Zava-maniry tokana eto tany ny Welwitschia satria romonja ny raviny ary mitombo tsy akizanona mandritra ny fiainany manontolo ireo. Tsy misolo mihitsy ireo ravin'ireo fa mitombo hatrany. Io toetra io no mahatonga azy ho tsy manam-paharoa eo amin'ny tontolon'ny zava-maniry. Mety hahatratra roa ka hatramin'ny 4 metatra ny halavan'ny raviny ary matetika mizara ho sosona mitsivalana. Na dia mitombo isan'andro aza ny Welwitschia dia fohy kokoa tsy toy ny mahazatra noho ny tafio-drivotra sy fasika, ny tany maina ary ny biby mihinana azy. Manodidina ny 1,4 cm ny hatevin'ny raviny izay manampy azy hiaro amin'ny toetry ny tany enzana. Misy lasy vavy ny Welwitschia izay sokajiana ho iray amin'ireo zava-maniry maharitra ela indrindra eto tany. Ny sasany amin'ireo Welwitschia lehibe indrindra izay mety hahatratra 9 metatra ny halavany dia mety hahatratra hatramin'ny 2,000 taona no iainany. Proof fa afaka miaina sy mivelona amin'ny toetry ny tany enzana indrindra ny Welwitschia. Ny rafitra sy ny toetrany tsy manam-paharoa dia manampy azy hiaro tena amin'ny hatsiaka, ny hafanana ary ny tsy fahampindrano. Ao amin'ny ranomasina mangatsiaka ny Bafan sy Arktika no misy ny narval trozona hafakely. Ahitana ity trondro-goavana ity koa any Canada, Groenland ary Rosia Atsinanana. Manana ny fitokana amin'ny vanginy ankavia ny narval lalahy ka mety hahatratra 3 metatra ny vanginy. Io no nahatonga ny fiantsoana azy ho trozona manana ny filava an-dranomasina. Ny nona ho fitaovam-piadiana ny nifiny toy ny tandroka, saingy ankehitriny fantatra fa fitaovam-pandrenesana miavaka ahafahan'ny narval mahatsapa ny sira ary ny hafanana ao anatin'ny rano ny nifiny. Antapitrisany ny taovam-pitatitra hafatra ao amin'ny nifiny ka izany no ahatsapan'ny fiovana ao anaty rano. Boribory kely ny lohan'ny narval, madinika ny vavany ary tsy manana vava ambony toy ny trozona hafa izy. Matavy sy matevina ny vatany ka manampy azy hiaro amin'ny hatsiaka izany. Ny lahy dia milanja 900 kilao ary 5 metatra ny halavany. Ny vavy kosa dia manodidina ny 1 kilao ary 4 metatra ny halavany. Ny zanany raha voateraka dia milanja 40 kilao ary 1,5 metatra ny halavany. Miova arakaraka ny taona ny lokon'ny narval, manomboka amin'ny volondavenona na volontany, lasa mainty ary rehefa antitra ny narval dia miapetsaka ny tasy fotsy ka mety ho fotsy tanteraka izy avy eo. Tapitra ny fampalalambo voatsika tompoko lasy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany ny atramin'ny farany. Isorana ny teknisianina sy ireo namana mpanao gazety nafana nanatontosa izao fampalalambo avao izao. Mametraka ny soavatsara. Veloma tompoko.